Iverina kely tao anatin'ny raharaha izay nisy tany Nosy-Be isika. Nivoaka tamin'ny fahanginany minisitry ny Fitsarana Rtoa Razanamahasoa Christine manoloana ny tranga maro niteraka savorovoro tato anisan'izany moa izay tranga tany Nosy-Be izay ho an'ny minisitry ny Fitsarana ary dia tsy misy olona ambony lalàna ary ny lalàna trano no tompon'ny teny farana. Nasindra Rtoa Razanamahasoa Christine resaka ihany koa moa ny mikasika ny fitsaram-bahoaka ndeha ary hoeno itsika ny heviny mahakasika an'izay eo ambony micro ny lova ramanantsoa Sitsiri Rtoa mirongatra dia ny fitsaram-bahoaka ankehitriny ary dia mbola voangana teo ny raharaha izay nahazo ireo teratany vahiny tratran'ny fitsaram-bahoaka teo alohan'izany dia misy koa ny fanafiana komisariat tany Nosy-Be fitsaram-bahoaka koa nampiarina ary koa mbola teo ihany koa ny raharaha rehetra rehetra manenjika izy raha toa ka misy olona eno fanangalatra midratra na hon'olona sy ny sisa ary raha ohatra kosa ka ilay fitsaram-bahoaka manapitra ain'olona koa dia anisany famonoan'olona ihany zany ary koa fandikan-dalàna dia ny fitsarana dia anisany koa manenjika andreny heloka irety ka izany indrindra no tiana ho ampahafantarina zany fa raharaha ny lalàna ny mamono olona raharaha ny lalàna ny mangalatra raharaha ny lalàna ny manararaotra zaza tsy ampitaona atao volambola raharaha ny lalàna ny mangalatra taova sy ny sisa ka na ohatra ary le fokon'olona mirohatra hoe hamono an'ilay olona nahavita heloka lay olona mahavita heloka aroa raha mbola tratra velona dia efa enjehiny fitsarana fa raha ohatra moa izy efa tratra miarany vonoany fokon'olona dia ny fitsarana dia manana didy mampanao famotorana an'ilay nanao fitsarana